Kristy ary ao aminao Andriamanitra rehetra tokoa mba mifiraisina amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay amen. Ny mofo izay vakintsika dia firaisina amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika izay nivakiana ho antsika. Satria iray ihany ny mofo isika rehetra dia tena iray na dia maro azy fa isika rehetra dia samy mandray mofo iray izany avokoa. Ny kapoko misaorana izay sorantsika dia firaisina amin'ny ranon'i Jesosy Kristy tompontsika ny ranony fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Hoe Jesosy Kristy tompo mibebahaka aminoa ny filazantsara andeha fefavotra avokoa izao ny zavatra rehetra amen. Hipetraka isika amin'ny fizarana ny mofo sy ny kapoka.
isika anetry-tena. Oka isika impoa amin'ny fanery-tena manao hoe Tompo. Roa amby enimpolo amin'ny roanjato ny andininy faharoa. Hoy Jesosy Kristy izay miantso antsika hiverina amin'Andriamanitra hoe ity ny tenako raiso hany izao no ataovy fahatsiarovana. Misotro ny divay zahay izao ahatsiarovana ny anitra anao. Jesosy Kristy ilay miantso antsika ho amin'ny fibebahana marina ka hiala antsika amin'ny ratsy rehetra. Sotroanareo rehetra ity, fa ity ny rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho an'ny maro famelan-keloka. Izao no ataovy fahatsiarovana ahy, na oviana no misotro ianareo. Misaotra anao zay Tompo, fa efa nandriaraka izay mety izao sakramenta masina izao. Miaraka amin'ireo mpandray fanasamy Tompo vaovao reto, izay tandinina izay vaovao amin'ny fanjakanao, inona ny vokatry ny voalobokana amin'ny fanjakanao. Maranata, avia Jesosy Tompo, misaotra mamy ny fitianao. Amen. Hoy ny apôstôly masina, koa tahaka nandraisanareo ny Kristy Jesosy Tompo, dia mandehana eo aminy koa araka izany, ka mamaka tsara sy miorina mafy eo aminy, ary ho tafatetra amin'ny finoana toy ny efa nampianarana nareo iaminy, ka mazoto amin'ny fisaorana. Amen. Hipetraka amin'ny fifaliana isika noho ny rakim-pisaorana.